Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity zoma fa 10 ny volana desambra ity ary misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola velonay nasoma tsara ary izany no asan-drato horeny tompontsika fa avy aminy avokoa ny fitahiana, avy amin'ny fofonaina, avy amin'ny fahavelomana ka hiankasitraka hatrany isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara dia an-danitra midera ny laza ny aja sy ny voninahitra natolotra ianao ilay omaly tsy miova ary manjakizay miambina anay, mitahy anay ary mitantana anay fomba manokana. Mangataka aminao izahay mba ho sokafinao ny fomam-pananay amin'ity maraina ity ka ho folona ka ahafahan'ny teninao amin'ny toetra ka ireo mavesatra aminay tokoa dia angatahanay mba hisoronao aminay mba ho maivana izahay, maivana satria manana fanantenana aminao, maivana satria voavela heloka tokoa avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe vahiny. Nalaina amin'ny Apokalipsy 7:20 manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko, amen. Nankasitrahan'ny mpamonjintsika ny tokantrano feno fiadanana sy ny mpiainy ny rino mafy, ny fahalemem-panahin'ny olombelona, ny fanajany ihany koa sy ny fitaizany azy, izay mandray ny toromaroka avy amin'ny lanitra, izay mahavanona mandrakariva ny zara azy dia azo fitahiana be dia be. Raha manaraka ny Kristy namakivaky ny toerany eny ankalamanjana ny vahoaka marobe dia novelariny taminy ny hakanton'ny zavaboary eo amin'izao tontolo izao. Tiany manko ny hanokatra ny masony ny sainy mba azahoany mahita fa ny fanohanan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia ho mandrakariva. Tiany ihany koa ho tsampany rehetra amin'ny fomba feno kokoa ny fikarakarana izay ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona. Fitaovana izay noforoniny avotra nefa ny vahoaka miaino azy ka atao amin'ny tokantrano tao Betania Kristy nahita fialan-tsasatra tamin'ny ady izay mandreraka izay hatrehiny teo amin'ny fiainany teo anivon'ny vahoaka. Tao no nanokafany ihany koa ny bokin'ny fitondran'Andriamanitra teo an'ny mpiaino mahay mankasitraka. Raha nanao an'ireo lesona mahagaga ireo Kristy dia nipetraka teo an-tongony Maria, mpiaino feno fanajana sy fitiavana dia mandeha sahiran-kevitry Marta tamin'ny fikarakarana sy ny fanomanana ny sakafo ka nankeo amin'i Kristy izy nanao hoe tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo reriko mba asay vao manampy ahy izy hitantsika izany eo amin'ny Lioka 10. Tamin'ny fotoana namakian'i Kristy voalohany amin'ny Betania izany vao avy nanao an'ilay dia mandreraka tongotra avy tany Jeriko indrindra ny mpamonjy sy ny mpianany. Feno ahiahy Marta ny hanomana an'izay hampiadana azy ireo ka nadininy ny fanajana tokony ho an'ilay vahiny noho izay ahiahy izay. Novalian'i Jesosy tamin'ny teny malefaka sy tamin'ny faharetana izy manao hoe Marta, Marta, maro ahiana sy maro herehana ianao izy. Fa marino efa nifidy ny anjara tsara indrindra izay tsy alaina aminy. Nanangona tao an-tsainy, petraka tao an-tsainy ireo teny sarobidy avy tamin'ny molotry ny mpamonjy Maria. Ny zavatra iray aloha izay nilay Marta dia fanahy tony, fanahy feno fitiavana, fanahy feno fiahiana lalina kokoa ny amin'ny fahalalana ny mikasika ny fiainana ho avy. Maritra mandrakizay sy ny fahasoavana ilaina ny amin'ny fandrosoana ara-panahy ny ilainy ho kely kokoa ny fiahiana ny zavatra mandalo. Izany indrindra no hiparitana ny saintsika amin'ity maraina ity. Aoka tsy hanahany amin'ny zavatra rehetra, tsy ho be fanahiana ihany koa ny amin'ny mety olana, mety zavatra ekena fa misy ny zavatra manahirana antsika isan'andro
na ny fivelomana io na ny olana ara-pola tsy fahampiana mihitsy azy na tsy fahampiana ny collage ny ankizy ny sakafo kanefa aoka tsy ho be fanahiny isika satria mahatonga atsika tsy hanampinoana ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra. Tsarovy fa tena mitatana ny fahafenoana Andriamanitra ary aoka apetratsika eo aminy ny fanahiana rehetra ka na manao ahoana na manao ahoana ny hasarotan-javatra dia eto ambavaka matokia fa Kristy mitantana anao ny fahafenoana. Amen. Mivavaka isika. Rainay Mahalalala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izahay mba hampianarinao mandrakariva hatsapahanay fa eo anilanay mandrakariva ianao ary mitantana ny fahafenoany. Tompo, tananao amin'ny tananao mahery izahay ary ampitomboy ny finoanay ianao mba ahafantaranay ihany koa sy andehananay amin'izany finoana izany ka hanome voninahitra anao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sapiaro